Maraparana volana Ramadana atsika zao. Ny volana Ramadana no faraparanatsika no ataotsika veloma afaka andro vitsivitsy fa tsy sanatria akory hoe ny fanompoantsika Allah subhanahu wa ta'ala no ataotsika veloma. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan sawfa yantahi wa yamdi. Izay olona nanompo ny volana Ramadan. Ny volana Ramadan dia handao atsika afaka andro vitsivitsy, afaka fotoana vitsivitsy ho tapitra ny volana Ramadan. Walakin man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Fa niza kosa nanompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ao ka fantatatsika tsara fa tompo Allah dia velona mandrakizay. Tompo Allah ilay nitompoitsika, ilay natahoratsika tamin'ity volana Ramadan ty, mbola izy tompo Allah ihany koa no tompoitsika aoriana ny volana Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ni ka tsy nandidy atsika natateraka fanompona ao anatin'ny volana Ramadan fotsiny ihany. Allah subhanahu wa ta'ala ni ka tsy nandidy atsika atahotra anazy ao anatin'ny volana Ramadan fotsiny ihany. Fa nididiny Allah subhanahu wa ta'ala atsika mba hanompo azy, mba hankato azy, mba hoendry ao anatin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mandra-pialatsika ito ambon'ity tany ity. Tadiditsika tsara ngamba ilay fanambarana ao anatin'ny Qur'an al-Karim. Raha nilaza tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an manao hoe ary tompony tomponao mandra-pahatongava ny fahafatesana aminao, mandra-pialanao eto ambon'ity tany ity. Isika dia nidodina hanompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nasehotsika tamin'ny volana Ramadan fa vitatsika tokoa manompo an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany anatin'ny ray volana tsakato. Niezaka atsika nanao salat al-fajr, niezaka atsika nanao salat indimy isanandro. Eny, na dia ireo karazana nawafil, ireo sunna aza dia tsy nambelantsika tamin'ny volana Ramadan. Midika zany fa vitatsika tsara ny manompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mandavataona. Ary raha toaka atsika nijanona amin'izany fanompona Allah subhanahu wa ta'ala zany ao aorianan'ny Ramadan, izany dia dalil, izany dia profo manambara fa noraisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fanompona zay nataotsika. Tadiditsika tsara tery am-piantohana tamin'ny volana Ramadan vao nanomboka efa nampahafantarina anatsika fa hoe inona ny antony nandridinatsika ife dia ny hoe la'allakum tattakuna, anga mba hatahotra Allah subhanahu wa ta'ala bebe kokoa ianareo. Ary Allah subhanahu tsy mandray fanompona afatsy amin'ireo olona zay nahazo an'izany fatahorana zany. Allah subhanahu wa ta'ala miteny anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe innama yatakabbalu Allah min al-muttaqin. Fa Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mandray asa fanompona afatsy avy amin'ireo olona zay tena matahotra Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ho marika ny hoe atsika nahazo le takwa, nahazo le fatahorana Allah subhanahu wa ta'ala zany dia ny fifikiratsika ao anatin'ny fanompona any Allah subhanahu wa ta'ala, indrindra ao aorianan'ny fahalasan'ny volana Ramadan. Mbola mipetraka ho farody aminatsika ny mivavaka na ny manao sola indimy isanandro, mbola mipetraka ho sunna aminatsika ny fanatanterahana fehivava ao anatin'ny volana Shawwal, eninandro ao anatin'ny volana Shawwal. Mbola mipetraka ho sunna aminatsika ny fifehezana ny alatsinainy sy alakamisy. Mbola mipetraka ho sunna aminatsika ihany koa ny fifehezana 3 andro anatin'ny ray volana ayam al-bida, ny fa 13, fa 14, fa 15 ny volana isam-bolana. Maro ireo karazana fifehezana mbola nodidiny finoana Islam aminatsika fa tsy tapitra amin'ny volana Ramadan fotsiny ihany. Mbola nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala koa itsika hifampitsinjo, hitsinjo mandrakariva ireo marefo amin'ny alalan'ny famohana sadakaty, fa tsy ao anatin'ny volana Ramadan fotsiny ihany atsika no amoaka an'izany sadakaty izany, fa fampianarana iny satria izany Ramadan izany dia sekoly iray lehibe mampianatra anatsika mba aizatsika manantona Allah subhanahu wa ta'ala bebe kokoa, aizatsika manompona Allah subhanahu wa ta'ala kokoa. Ataoko angamba fa sambatra, ary dia tena sambatra ireo izay navita nanompo Allah subhanahu wa ta'ala tao anatin'ny volana Ramadan ary mbola mitohy amin'izany fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala zany ao aorianan'ny volana Ramadan. Wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.